Petraka ny fanontaniana ary ho valitsika androany izay fanontaniana izay hoe maninona i Madagasikara no mahantra rambony manerana izao tontolo izao kanefa firenena mivavaka pays chrétien, fiangonana isaky ny elakelan-trano, ny activité mifandraika amin'izany, activité religieuse tena feno ary izany no mampiaina ny fiarahamonina malagasy. Izao no tsara fantatsika. Marina foana ny baiboly, baiboly tsy mety diso izany mihitsy. Sambatra ny firenena manana an Jehova ho andriamaniny. Zay ny voalohany zay. Sambatra ny firenena manana an Jehova ho andriamanitrany. Matoa zany ny firenena malagasy tsy miaina an'izay fahasambarana izay, fa miaina insécurité, miaina corruption, miaina trafic d'organe, miaina zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra be da be, miaina tsy fahasambarana, dia tsy manana an Jehova ho andriamanitrany izy. Tsy mipetraka ny fahamarinan'izay soratra masina izay. Zay ny zavatra voalohany zay. Ny zavatra faharoa ihany koa mamaly ny fanontaniantsika dia ny hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony hoy Jehova fa ny fony kosa lavitra. Nareo sao dia hoe mahita hoe fiangonana miditra intelo, fidirana voalohany, fidirana faharoa, fidirana fahatelo, mahita mega church, feno olona manao amen be ao anatiny ao, feno olona midera sy tena hoe lasalamborona be sy ny toeto, dia marina foana ny soratra masina hoe ity firenena ity manaja azy amin'ny molotra fa ny fony kosa lavitra ny soratra masina, lavitra ny sitrapon'Andriamanitra. So ianareo mahita hoe olobe eto amin'ny firenena manao vavaka foafo dia hoe tena firenena juste sy tena manana an Jehova ho andriamanitrany ity firenena ity. Marina foana ny baiboly araky ny fanazavantsika eto amin'ny tapany faharoa, ity firenena ity manaja azy amin'ny molotra fa ny fony kosa lavitra ny sitrapon'Andriamanitra. So isika mahita karazana profety be da be avy any Afrika, avy any Europa, ny toeto tonga eto Madagasikara daholo. Misy haut gradé, Cohen, Bishop, mpaminany, profeta, karazana mpaminany rehetrarehetra ity hitanao eto Madagasikara daholo de tout genre. Marina foana ny baiboly ity firenena ity manaja azy amin'ny molotra fa ireny karazana faux prophète sy karazana mpaminany be da be sy évangéliste mivezivezy manao va-et-vient eto reny, ny fony kosa lavitra an'Andriamanitra. Ka par rapport amin'izany fizarana izany dia samy mamaly any am-poditsika any isika tsiraray. Samy mamaly any am-poditsika any isika tsiraray avy. Hoe ianao ve iza ve tena manaja an'Andriamanitra selon la Bible sa ny fotsika kosa lavitra azy. Samita in'Andriamanitra daholo.